Record FM manolotra anao izao. Tsy maintsy misy farany. Nosoratany Eli Relax. Arliva Armanton Nofy Lain Rakotoarso ilaina zoto no anome aina ny tantara. Nandray feo fihinana totosa miafy. Tsy maintsy misy farany. Dia ahoana zao ry zota ina? Fa ahoana? Fiza moa? Mody tsy mahalala sa tena tsy mahalala e? Tena ohatrany tsy tadidiko mihitsy a. Eny le feo aloha tsy vahiny amin'ny sofiko fa I Claire ihany re ty e. Claire? Eko. Claire. Fa taiza moa no nifankalalatsika? Le ty e. Claire ekipa solida nama. Ataovy sérieux kosa e. Tsara aloha fa nazota ina namako akaiky be aza tsy nahafantatra akory e. Fa ahoana le ty? Aza mampiresaka moa fa aza miteny mafy aloha fa mampierika ny olona. Andao ary aloha ka toerana atao amin'ny fivarotana composé ato dia afaka miresaka tsara tsika. Misy zavatra tsy milamina mihitsy ny resaka ataonako. Sady mamizana be koa le mijoro eto amin'ny lalan'olona eto ka. Ka composé no alaina sa lasopy? Aleo composé fa mampitady cabinet zany lasopy zany ka. Ny amantsy raha vao lasopy dia tsy maintsy bebe rony ny itiavako azy. Ay, ok. Mba anaovy composé anankiroa ane? Tena telo taona tsika izao no tsy mifankahita fa ahoana aloha? Sao dia asiana samosa na nem aloha ny anao? Raha tsy manahirana anao aloha dia asiana nem ary. Dia mba asio nem anankifolo ane le composé teo e? So mba misy briquet aloha fa tena tsy hitako ny ateto ka. Misy ty. To tena le boaty tamin-tsigara misy sary voromahery nomeko iny. Zay a vao mino hoe Claire marina ianao. Fa za moa oviana ny nandainga tamin'ny zota iny e. Dia tantarao ary hoe nahatonga an'izao fivatare zao. Zao ary izay ivoko kely aloha so adininy lako. 3 taona lasa izay nanafika tokantranona deba be. Za dia lahy dia Ravelo. Tsy adino? Tsy adino ka. Nareo sy Ravelo ny niditra tao anaty trano fa za niandry tao anaty fiara efa vonona ny anainga. Satria hoe za no mahafehy fiara tsara amin'ny fanjirana. Izay mihitsy. Dia rehefa tafiditra izay sy Ravelo dia nifanena taminay teo ambaravarana satria malahy. Nambanan'ny Ravelo ny basy sady nanontaniana izay fitoerany vola. Dia tsy niteny satria malahy fa mivandravandra fotsiny. Sady ahoana aloha ny sakafo e? Efa mihinana anie za io e. Taiza moa za teo? Le hoe nambanan'ny Ravelo basy ratray malahy? Nambanan'ny basy sady nanontaniana ny fitoerany vola. Kanjo nisy olona mipotra tery amin'ny varavarana anankiray. Tonga dia nitifirin'ny Ravelo dia nidaraboka. Amin'izay nefa dia nanararaotra ny kapoka ny tanan'ny Ravelo ratray malahy. Ary latsaka tokoa le basy. Dia nifampitolona ny kididy teo izy roa lahy. Za tsy hitako izay atao satria natao ohatra so Ravelo no voaveloko raha ny kapoka teo ah. Henoko tsara le feon'ny basy ary gaga mihitsy ary satria efa hoe tsy asiana tifitra no nifanarahantsika tamin'iny. Dia tsy maintsy nanainga satria nanjara ny rera daholo ny projecteur rehetra nanodidina ny trano sy ny tamboho. Ary dia nianjaanja ohatran'ireny amin'ny andro atoandro ireny atao anaty fiara teo ivelan'ny vavahady teo. Nanomboka nitsoka sifle koa ny ray tanàna. Dia voasarangotro le ratray malahy sary tavan'ny Ravelo. Ary dia niala tanteraka le izy. Izy variana nandinika ny endrika Ravelo iny no kapohako mafy tamin'ilay vitany an-tanako ny lohany.
ary teny tapoka ho azy izy tsy maintsy mivoaka ntsoko izay satria efa enina iny sifle lavareny tany ivelany tany dia tafavoaka ny vavahady izay dia gaga fa ny fiaran'ny lahy efa tery lavitra tery ny tazana ka tsy nanana safidy aho satria efa nisy olona tsirairay hitako nivoaka teny amin'ny trano hafa sasany teto samy niazakazaka namonjy maizina ny nataona Isravely dia tafasaradalana izay dia nanomboka teo no nifankahitatsika farany izaho nanao izay nitsoahana tena nelakelako ny lobolobo taniko dia nanao izay nahatongavako tany an-trano ary sofa tsy mifanena tamin'izaniza mihitsy a izaho indray tonga dia tany Analakely dia napetrako tamin'ny sisiny fiara ary nandeha tongotra namonjy nitsofoka boaty aho angaro tamin'ny olona tao elaela avy eo dia nandray taksi iray tamin'ireo efa nijanona teo ivelany ny fiara netiko moa tsy fantatro izay nefa rano fiara nangalarina raha teo koa moa iny ahoana sao dia mbola pena lenay aleo amin'izao fa efa ampy kosa izay sao dia vao maika ame matavy eo ihany dia toiziko kely ihany aloha ny tantarako tsy nivoaka ny trano ny tontolo andro fa mijery tele teo am-pandriana fotsiny na ny telefona azy ange nivonoko mitovy ihany izany tsika fa tsy nivoaka ny trano koa ako navoaka ny vaovao atoandro fa nisy fandrobana ny tapediana ary nahafatesana olona roa tratra ny olon-dralo tsiray izay hita mazava tsara tamin'ny caméra de surveillance ny endriny rehefa voasiton'ilay norbaina ny saritavany mbola teny an-tanan'ilay maty ilay saritava ny namany kosa dia afaka nisoka ary efaka roana eny hitako tsara tokoa ireny vaovao ireny ary namadibadika tele mihitsy aho izaho nanentsika vaovao tena faty antoka iray lavaka aloha ny atsika tamin'iny fa ny vola be ny kasaina tsy azo ny tena voatery nanao izay ny efenana satria karoana fa nahafaty olona roa dia ahoana aloha ty momba ny fivana tarety efa mifanarana moa ny atsika hoe tsy mifanondro raha sanatria misy fahatratraranako fa na dia izany aza natahotra ihany aho hoe so rehefa voatery ny encaissement mafy any Ravelo dia ibaradaka nanondro antsika teo dia iny aho dia naoriko ny entana izay tena nilaiko ary lasa nandray taxi brosy aho toy ny atao hoe express VIP tony nandehanako ary nandeha nakany Tuleara angamo efa fantatra hoe any no misy mpanovatare aza miteny mafy be eo no nefa akaiky ny faritra Tuleara dia nifandona tamin'ny camion mpitondra solika iray ilay fiara nandehanako ary samy mivarina kodidy tany anaty antsana dia samy mirehatra fa ny fahagagana dia olona telo sisa izay ny tafavoaka avy tao anaty fiara tsara sanjely izany nareko naratra mafy daholo kosa aloha izay telo ny antarehako ny tena ravarava mihitsy ka sady naratra be ny nisy may ihany koa izany efa tena tsy verisaina fa consciente tanteraka tena niatra manaina mihitsy ao fiaretana sy narary tamin'izany tafavoaka ny fiara rery sa nisy mpanafitra avaty velona nareo nisy lehilahy iray fiara taminay izay dia naratra be izy fa mbola navita ny sitona nay mivoaka tao io lehilahy io na telo nisanay ny tombony afaka dia lasa niataka lavitra arak'izay natao izay dia tavela tao daholo ny olona sisa rehetra fa angamo tsy mipoaka izany hoe ka mifeno solika izany raha mirehatra izay aneo andeha hidina fa izy andeha hiakatra avy nanavitra solika dia fanina ary tsy nahatsiaro saina raha tsy efa tany am-pandriana ny hopitaly hodidina bandy ohatran'ny ireny boly ireny ny lohako ary tandrifon'ny masoko sy ny oriko sisa misy lavaka kely mitovy an'ireny momi ireny izany raha azoko tsara tsy vazivazy eny izy tantaraiko anao izany verina ny saiko ary ny tonga tao andohako daholo ny zavatra nitranga rehetra momba ny lozam-piarakodia ary dia tena nahalala ny saotra an'Andriamanitra ary tia izany ny herinandro manaraka vao hoe ampiasa telefonina fa tsy nahazo andry mihitsy tsony hatramin'izao moa izany ka mambolana any tao amin'ny hopitaly ny toan'ilay kooperativa mpitatitra ny lany rehetra isaky ny manao fitsaboana ny lohako ry zareo dia toranina satria tsy maintsy endahana hono ny bandy manodidina ny lohako dia verenana finosina indray rehefa tsy matory iny aho dia ny saiko amin'izany manontany rery foana hoe rovina ary any samborina sao dia nitonony Ravelo tany raha momba tena tsy nareva vao tsony mihitsy aho tamin'izany na ny andro sy ny ora aza tsy fantatro tsony
dia moa izany dia tsy misy olana mangana nikarakara mihitsy tany amin'ny hopitaly tamin'izany dia tsy nikaroka indray ve aloha ny fianakavianareo e? Ka angamo misy nahafantatra momba n'izay fianakaviako e. Za tsy afaka nitendra teo. Moa ny entako rehetra koa mahita any anatin'ilay fiara daholo. Za raha nitafy sisa no nelanela rehefa nesorina tanteraka mibangina ny didina ny lohako dia mbola nitazoma herinandro vitsivitsy tao amin'ny hopitaly any a. Rehefa afaka niteny a dia nanontaniana momba fa hoe tsy fantatra mihitsy satria tsy misy ninina tetỳ amiko. Raha tonga tao an-tsaindreny ny naka ny dia tanandry tsy maintsy fantatra hoe izy ty olony ity. Ny fitsaboana fotsiny ny lofosan'ny hopitaly fa toa tsy namakiany loha ny momba n'izany e. Mbola mifandrivotra be ny tarehako. Ny fiteniko aza mbola niraikitra be koa. Ny teniny anarako aho hoe Soazanan'i Claire kanefa Suzanne Clara no nisoratana. Dia izay ny lasa anarana anatin'ny taratasy vaovao momba aho hatramin'izao. Soazanan'i Claire dia lasa hoe tsy Suzanne Clara. Enjana koa izany vadiky ny tantara izany a. Misy any aloha miantsa hoe Cla amin'izao e. Fa efa tena mahatsapa hoe tsy misy zavatra namelingelina intsony ny tarehako vao afaka niteny tsara dia izay vao nitondrana fitaratra ijereko ny endriko. Sady tsy nateny any natahotra fa olona hafa tanteraka mihitsy ny hitako tao. Tarehan'olona roa tsy misy fandraisana mihitsy aloha izao hitako izao sy ilay Claire taloha. Dia tadidry tsara araka izany ara fa Clara. Suzanne Clara no anarako manomboko izao. Mitovitovy ihany anie ilay hoe Claire sy Clara e. Tena ela vao zatra sy nanaiky ny saiko hoe za io hitako amin'ny fitaratra io ange e. Normalina be izany fa na zaza izao ne mbola mitadidy tsara ihany e. Nanomboka teo dia lasa mino ny fitahian'Andriamanitra ary nanapa-kevitra fa hiova fa efa nataony olom-baovao. Ay fare tena tranga hafa kely izany zavatra nainandry izany. Ny feo sy ny fomba fitenindry tsy miova fotsiny izao no mampino aho fa raha niendrika dia sahala tsy mbola resy lahatra mihitsy ny masoko a. Somary ny botabota kokoa. Fantatry fa ny ratsy ny olona taloha ny endriko e. Kanefa efa mba velonaina salama tsara indray dia misaorako an'Andriamanitra. Raiza indray izany moa izao indray no mipetraka. Ny ambanivohitra ty ilay arany. Efa lasa ponina any e. Ataovy sérieux kosa e. Izay telo taona izay ve dia nijanona tany foana? Aina vaovao, endrika vaovao, anarana vaovao, fiainana vaovao, fonenana vaovao, asa vaovao. Efa tena olom-baovao amin'izay izao ahy e. Sapako hoe mbola tian'Andriamanitra. Dia inona moa izany izao ny asa ataondry ihany? Misy sekoly tsy misy mpampianatra izay any ambanivohitra be ihany dia izaho mpampianatra ao. Eny e, safidy moa izany ko. Inona moa no azoko lazaina amin'izany eo? Tena nieritreritra lalina hoe na za ny mponja amin'izao fotoana izao na za efa maty tamin'ny accident. Dia neveriko fa mahaizana azy nitranga tamiko izay. Tsy maintsy misy farany tokoa ngamba ny zavatra rehetra e. Aleo amin'izay aloha andefa dia misaotra betsaka tamin'ny composé. Dia valiana raha mahatsiaro. Merci Zotaina. Fa Rovina moa ianao io izany no hiverina? Herinandro ny hijanonako eto ka. Mba meo numéro ana telefônina ary fa mbola betsaka ny zavatra azo resahana. Ilay taloha mantsy tena tsy mandeha intsony. Ty ary raisy ilay numéro vaovao e. Raha zao azo ny mbola tsy niala tamin'ilay visiteo iny angamba mbola aiza amin'izao fotoana izao. Mampiteny mona mihitsy dia embouteillage eto Antananarivo ity ka. Claire aloha azo antoko fa efa tonga ao amin'ilay fotoana anomeko azy. Izy mantsy tsy mba tara fotoana izany mihitsy hatramin'izay niarahana niarany asa taloha. Hitanao izany fa efa io izy. Hoay, jery famantaranandro dia iny izy fa lasa. Aleo enjehana fa Rovina indray vao hiresaka aminy. Claire! Ino? Sao kosa ve naminareo vao tonga? Za angamba efa ho atsasakazony ny teto. Sady amin'izay tsy mba misy hipetrapetrahana koa reto. Tena azafady indrindra kifa ny embouteillage no nahataraha. Andao sika amin'ny trano fisakafoana mihitsy no andeha fa ao ho azo resahana tsara milamina. Kanefa dia ohatrany hoe maika be izany ireny fiteninao azy tao amin'ny telefônina.
ay tsy mainky akory fa izy azy zao vao tonga. Avetaoko aketo mihitsy indray no mipetraka fa sao misy mahay miresantsika. Aleo aloha ikomando ziosotro ne. Inandray raha niketrehan'ilay sotahiny ity. Za kosa aloha tsy mahavita tsony raha opération fanafiana ohatran'ireny taloha ireny no andeha horesahana eto e. Miala tsiny amin'ny fihavanana raha zota. Zao e. Aza tapatapahana ny teniko dia tsy ho lava ny resaka. Miaino anao ny ambany lanitra ary. Misy namako anankiray izay miasa any amin'ilay banky atsy ambony atsy. Ramax anao anarany. Ary nentin'ny sakafo tato tsy ela akory izay. Dia misy lehilahy anankiray izay koa sakafo tery amin'ny latabatra ny joron-trano ireo. Ny momba an'io lehilahy io no resahany tamiko hoe Solofony ny anarany. Miara-miasa aminy 5 taona ary 20 taona niasana tao amin'io banky io. Gestionnaire no asany. Io no tiany debanay indrindra fa tena matotra tanteraka hoy Ramax. Tsy misy okianina ny asany ary tsy mbola tara mihitsy sy nandritra an'izay 20 taona izay na dia 2 minitra aza. Tena tiany tanteraka ny asany. Misy maromaro ihany ny gestionnaire ao fa rehefa misy tena manahirana izy dia izy no antsona fa tsy maintsy tafavoaka ny vetivety. Tena sérieux amin'izay ataony rehetra izy. Efa tonga aloha ty le jus fa le fasy fa zao glacé zao no tena mahatsara azy ka. Ao ary, tsinitsinina. Tsinina. Dia toizako hoe Ramax tamiko hoe eo amin'ny latabatra io foana izy no misakafo isaky ny atoandro. Ary raha misy olona hafa mipetraka azy eo dia ilasan'ny tompon'ny fisakafoana hoe efa misy mipetraka eo azafady. Ka na dia congé aza zany ve izy dia aty ihany no misakafo atoandro? Mampilaza foana izy rehefa tsy ho avika. Ka hoe olona sérieux tanteraka hono izy hoa. Olona miresaka tsara mipiasa rehetra izy hozy Ramax. Tena tiany ny asany kanefa nilazainy fa ny vadiny mbola tiany noho ny asany. Vadiniko? Ka tsy normal kosa be zany. Raha araka ny filazan'ny Ramax zany tsara bika sy manja ary tena manja zany vadiny zany. Hozy Ramax tamiko hoe efa hitako le vadiny fa izy no manja indrindra eto ambonin'ity tany ity. Tarano daholo rehefa atao hoe lehilahy ka mahiratra ny masony. Dia normal ho ara tena tiany ny vadiniko ary mety mahasarym-piaro azy mihitsy azako. Nga vitanao hoe sary-piaro fotsiny. Nilaza fa mony tena hono ranamana raha ilozan'io vadiny io. Vao 30 taona koa mantsy hono lekaly. Ary rehefa ny tena hono lekala hoe misaraka raha vao mampirafy azy le rangahy. Vao 2 taona izay no nampivady andro zareo. Ka inona moa zany nidirako amin'izany e? Ny haino an'izany ve mety tsy ho nalazaina fa maika be ohatran'izao? Teny amiko zany zotahina fa hoe misy vehivavy tsara tarehy tsara bika indrindra fa tsy miteny mihitsy eo anatrehany. Kalma fotsiny dia aza miteny mafy be. Tsy maintsy nilazaiko izay rehetra izay mba azondreny toy ny resaka tiako atao. Tiany lahy ho tafiana anga zany kaly zany. Sa le rangahy ny tafiana. Samy banky mihitsy ny tafiana. Za tsy manao fanafiana tsony araka nefa nilazaiko Kefa hoe kalma fotsiny ho hafa enoy aloha. Za miresaka amin'irisi mividy andrio ane ka tena tapaka tanteraka tena efa koka posy sisany mba hividianako an'ireny. Lazaiko amin'ireny fa matetika tsy misakafo atoandro koa. Fa inona fitadiavam-bola nataony lahatra amin'izay tsy ny rahantsika izay? Tsy misy tary afaka resahana anao opération ihany fa tsy azo antoka ohatranareo sy ravelo. Tena tsaniko mihitsy ny resaka fandrombana aloha. Mba ahoana tokoa moa zany momba an-dravelo e? Tena tsy nanondra antsika araka ilay fifanarahana tokoa izy fa dia mizaka rery ny vokatry ny ranana anao. Tena mifona aminy afa tena hoe izay zany no fandehan'ny fiainanako. Momba an-dravelo gadra 30 taona no azony. Vao ny gadra 2 taona nefa izy dia narary. Ohatrany tsy voatsabo araka ny tokony izy anefa. Ary dia maty tany am-pigadrana tany ny adala. Zany ve? Maty ve ravelo? Lazaina hoe izay ve zany no anjarany? Efa 2 taona izay izy no maty. Sika mbola velona kosa
tsy maintsy mitady an'izay velomana trano. Ohatrany lasa saina hoe za efa nahazo sazy saika maty, raha velo koa zany efa maty mihitsy, de teny hoe mitandray mahany alafa sao dia torony landray izao tsy misy maty tsy amin'ny andron'izany kosa hoe fa hono aky nde eo zao be vola be o aza mampimera angatia be vola hony dia ohatr'izao ny posiko na tia kiraro anaovako ty aza nefa mahamenatra fa mbola tsy afaka mividy solony ahy. Ka zaho ary misy ketrika vetivety kely angatahako fanampiana avy amin'ity, tonga dia vola natapitrisany ao anatin'ny andro vitsikely monja. Tena mifona azy tahina, tena tsy hanao fanafiana ohatran'ireny natao taloha ireny sony aho. Tsy misy resaka fanafiana na dia iray segondra aza. Enao tsara, efa elaela ny ketrihako an'ity paika anankiray ity, aingo tsy nety nahita olona mahatoky ara-miasa amiko ka indray angamba no ny angarany vitana hiaraka amiko ko. Sady tsara fitotona mihitsy izao fahitana andry izao. Dia asa ohatrany ahoana arony izany? Fantatra avy amin'ny Ramakzadao no nasainy mamomba ny gestionnaire Solofo satria miresaka tsara ry zareo. Fantatra fa andeha hamonjy mariazy any Antsirabe mivadiny Solofo amin'ny Alarobia ho avy izao, ary ny zoma izy vao miverina dia eo indrindra mba miasa vetivety adondrona adiny 3 fotsiny ange. Mbola tsy azoko mihitsy aloha hatreto ny tian'ny mpanoratra ho lazainy. Rehefa tsy eto tanàna ny vadiny dia ao amin'ity fisakafoanany ity no misakafo Solofo, dia ny hariva vao mandeha mody efa natoroko andriny ny latabatra fipetrahany, mody mampiresaka azy eo ndry ary manao an'izay sotrony ka rehefa avy eo izy dia eto amin'ny hotely fandrem-bahiny atsy Ambadikatsy miarah maka sary maro arak'izay azo atao amin'ny ao am-pandriana, atao vita tsara ny endriny sy ny vatan'ilay manontolo, ndry koa atao vitakona ny tarehy, izany hoe tsy atao fantatra hoe izy vehivavy io. Tena zavatsarotra kosa aloha zany asainareo ataonay izany Fiona ary mahasarotra azy rahantsika mandinika. Voalohany ny vadiny lazainareo fa tsara tarehy be ohatry ny enjely, dia ataony inona moa izay za? Faharoa raha olona serio be izany zay dia mety ampisotroana mora foana eo. Fahatelo nga izy sary-bakolo ka hoe hoentina any amin'ny hotely dia anaiky fotsiny eo. Lety fadininareo sady anga ilay fanafody fampiasantsika hatramin'izay, rahana kely fotsiny ao anaty sakafony dia manaiky an'izay lazaindry fotsiny izy rehefa avy eo. Ay tokoa moa misy an'iny izay ilay hoe azo mody ara-baky teny. Tena resy-posiny amin'izany tsy maintsy andinidinika ireo mpiasa rehetra ao, satria olona manana vady tsara tarehy toy ny anjely izany ve kanefa mampiaraka amina vehivavy tsy alehany. Fa angamo voatery hoe mampiaraka foana ny heverana ny lehilahy sy ny vehivavy miara-misakafo. Raha azoko aloha ilay fika dia ny anao chantage hakana vola ny ilana sary, sady iso ny lazaiko. Tsy mila resahan'ny elakory ny zavatra dia tonga dia azondry tsara daholo. Fa ny tsy azoko anie dia hoe zavatra ohatr'izany ve dia tsy misy vehivavy afaka anao azy afa-tsy zahy. Any vehivavy aneo betsaky, fa ilay matazona ny tsambaratelo tsy misy afa-tsindry, maka sary fotsiny anie no asandry fa sisa zany manatanteraka azy. Fa ohatrinona ny alainy lahy amin'izany? Aza matahotra ny amin'izany ry dia mitapitrisa ariary no angatatsika. Andro tapitrisa ho andry, andro tapitrisa anankiray ho anahy, ary ndray tapitrisa ambony ometrika ny Ramaksa satria izy mba nahalalana ny ranoseny marehetra kosa. Ka raha tsy tonga misakafo ao ary izy dia ahoana? Tsy mahandro sakafo ao an-trano izany ho izy rehefa izy rery dia efa azo antoka fa ho ao izy. Roviana moa ilay izy teo? Tsy maintsy vitainany Alarobia hariva na alakamisy hariva ny mission andry satria any zoma efa miverina avy any an-danitra ny anjely. Mahazo ny vola indrindry alohan'ny andehanana mody fa sika angamo mifamitaka hatramin'izay ny arahana ny asa izay. Ka iroa fa mila vola aloha amin'izao ny tenanay. Way, azafady indrindra tompoko fa tena lasaka teo amin'ny lobaka ao ilay gilasy. Fa inona koa ary ty? Tena azafady indrindra tompoko fa tsy hoe faniniako
nitsonika ilay glasy tetỳ an-tanako dia latsaka teo amin'ny lobaka sy ny patalohanao. Jery ary kosihanao ilay izy dia vao mainka mifiresaka ngeza be. Aleo aloha apetraka eto akaikinao eto ny etako fa andeha hitady rano andemako an'ity mosarako ity mafako ny akanjonao. Raha tsy zazakeriko ihinana glasy avy dia tsy hay. Sady zay le lobaka fotsifotsy. Zay ao aloha kosehako amin'ity mosaramando ity mba tsy hahamaina azy. Iza koa zao izay afaka eo vao mainka ny tombondray aza le nifaritra. Tena miala tsiny sady mifona tompoko. Fa zao ary inona indray tsy maintsy vitako madio tanteraka ireny lobaka sy patalohanao fotsifotsy ireny satria izany diso. Fa rano aloha sakafonao dia andeha atsy-ambadika atsika fa mamenatr'olona kosa raha eto ianao nanalakanjo. Ary inona koa nefa ny andehananao aty akaiko aty nefa lalana malalaka be io efa mihaiko fa diso ary tompoko. Oay fotonako indray koa le antsonao manderaka fa inona loatra ary tsy manjoa andro an'ity. Eny fa nindrika naka an'ilay antso ambany latabatra voararaka ao anaty sakafo ny fanafody. Zao ny izy raha misea fantatro fa manambady ianao satria misy peratra ny tananao ka tsy mety kosa raha nataoko no ampiady ianao amin'ny vadinao. Izay vehivavy anie manana toetra manahiran'izay ihany amin'ny zavatra ohatran'izao fantatro fa mampiady ny vadiko nataonao ka efa hoe tsy faniniko aneo raha misea. Fa zao ny ataontsika olona fantatro ny tompon'ilay hotely lehibe atsy-ambadika atsy dia manino ary rehefa mpandeha matetika ao dia mahafantatra ny fiasandry zareo ao. Manana masinina lehibe moderne zay zareo fanasany ny lamba databatra sy ny lamba pandriana ary ny lamba mbaravarakely rehetra ao. Dia manana masinina lehibe fipasohana aingana be zay koa zareo. Inona ny tianao tongavany atsasakadiny io dia madio maina ary voapasika ny lobaka sy ny patalohanao. Tsy misy volalohanao fa izany ho mifanaraka aminy. Zany chambre ipetrahantsika mandra-pavita amin'ny fanadiovana. Tonga dia asora aloha ny lobaka sy ny patalohanao dia ateriko any amin'ny lingerie. Tsy misy zavatra any am-paosy zareo akory tsy hoe mangalatra fa sao dia misy zavatra tsy mahataty rano any am-paosinao any. Izay vetivety fotsiny ary hafa kosa ny fahitana ny tanàna avy aty amin'ny rihana faheniny izany fa lafatra daholo kosa aloha mifanaka rehetra amin'ity efitra ity dia hoe olom-patatra tokoa fa raha ny fan'izao ve izao ny andavam-bola tsy vola be. Hitanao fa vetivety dia tafaverina be ary to tsy mekanjo koa ianao ka efa andoha volana dio akanjo ihany dia mba nararotoko nampanasana koa ny ako. Ohatra amin'ny fampanina zany mety sarotom-panina ianao mijery any ambany be ihany. Efa miasa zany izay ny be manaiky. Fa iza moa zany ny anaranao ty Claire ny tsonao anga moa izany tsony ny anarako voasoratra fa tsy efa Clara ay ade tena sahala amin'ny malemilemy izany vakako ray manontolo izany miarabanao dia mipetrapetra manahoana tompoko ka inona ny azoko anampinanao tompoko. Tena misy fanampiana lehibe angatahako aminao tokoa. Inona le olanao ohatra efa manana contact nga ianao azafady raha tsorina dia ny tsy fananam-bola ny olako ka mba angataka vola ty aminao no atondriako. Tsy olana re zany raha misea omeko anao hoe inona ny taratasy rehetra ilaina dia fiainonao tsara afaka valambe 100 ora dia mivoaka ny fampindramam-bola ato aminay. Ny taratasy tokony ilaina aloha efa misy betsaka ty amiko. Aikosa saika tany an-tranonareo azy reto no nateriko fa ay moa tokony ianao nomena azy voalohany fa tsy ny vadinaoko. Tsy azoko loatra le tianao tenenina re monsieur iza moa azafady tsy mifotsiny hoe zotaina
ka tsindram-bola ho any no atondiako aty fa angata-bola. So dia mba diso ady resy ary ianao tompoko. Abanky ange ty hidiranao ty mitahiry vola sy mampindram-bola no ataonay. Farafangataham-bola ny tadiavinao dia misy an'ireny mpanao asa soa reny. Ohatra hoe andraso ange jereko ato anaty internet ato ianao Andriamatoa Solofo mbola be dia be ny olona milahatra hiditra ato aminao. Aleo aloha omeko anao reto dossier netiko reto fa efa vonina tokony apetrako reto. Reto tompoko. Fa hoany ty? Tsy diso ny fijerinao ka sarinao tokoa reo rehetrarehetra ireo. Zao mangataka folo tapitrisa ariary aminao eny tsy hoe izao dia izao akory satria mbola tampoka be aminao fa amin'ny tolakandro aho miverina. Andraso mihitsy aloha fa sary taiza aloha nazonao andreto. Aleo hoe dinihako tsara. Azonao jerena tsara fa nentina ho aty aminao anie ireo fa izy vehivavy io tsy hita ny tarehany fa raha le volony aloha dia ohatra mitovy amin'le vehivavy nandotony akanjoko Ianao aloha mora matadidiko io se. Tsy mitombo ny fa montage photoshop no nanaovana an'io. Zay tsonao azy tsy maninona efa saika teriko any amin'ny tranonareo mantsy izy ty. Ka raha tsy ho raisinao ny dossier-ako dia andray no angata-bola. Tonga dia ataovy anatin'ity sakosy ity fotsiny dia manolotra azy fotsiny ianao raha tolakandro. Ramose chantage zany nataonao amiko. Tera marary tampoka koa izany andohako zany. Zay aloha izy Monsieur Solofo mbola manana dossier mampolo maro sala amin'ireny mantsy mandrapaina vetivety ianao tompoko. Afaka mividy kiraro amin'izay zany re na mampolo ny aza efa mpanapitrisa zao. Ary mba tonga dia nomeny kosa ary ny dimy tapitrisako. Tena enjana indray aloha iny adiny lahy iny izany no tena azo atao hoe vola eo ny eo manindry bouton fotsiny. Koa fa hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra nilaza ny amony tena mihitsy mantsy ny medala raha isarahan'ilay vadiny ozy raha makitra. Ary tsy maintsy isaraka aminy anefa ny vadiny raha mahita an'ireny sary mamofady ireny. Izay moa ilay tarigetantsika taloha hoe tsy asiana fihetseham-po rehefa manao an'ity asa tiako. Andeha izany ry ity dia tsy ho hitantsony indray. Eny misaotra aloha fa tena nanavitra be. Efa namandrika toerana any amin'ny taxi brosy fa tandremiana zotaina fa ianao tsy niafinetsika fa dia hitan'ilay gestionnaire mivatana be izao azo ny ampamonoana ianao ohatra na hitadiavany hevitra ampisamborana anao. Tsy anao an'izany mihitsy isika satria matahotra ny ilaozany vadiny. Naiky mora kosa aloha ny vadiny raha mahita an'ireo sary ireo tena azoko antoko izany. Izay ary aloha fangamba mbola mety iona ihany indray andro any tsika misaotra betsaka ny ramakisa koa hoe eny ariko fiaina n'izao tsy maintsy misaraka araka ny zava-misy tsika. Tena elaela zay tsy nisotrona lahabe raha goko ohatran'izao tena misaotra ny Claire aina aloha fa raha tsy teo tsy vita ny ohatran'izao. Roa tapitrisa ariary no nomeko azy dia faly ery kiala. Eny maro nanambaka azy ihany aloha satria tia aza zao mbola tsy ampy andohavana ny trosan'olona ty amiko. Tsy anaiky mihitsy izy raha fatany hoe folo tapitrisa no nangatahako tany amin'ny Solofo. Izy aza moa nahazo roa tapitrisa kanefa tsy nanao ninina fa tsy ny hoe nakasary fotsiny. Le riho lana naiky fotsiny fa azonody ny vatany na dia tomombana tsara aza ny sainy. Le vola koa ny be ampanonana fotsiny fa kely ihany. Aiza ve ko telo andro zao no lasa nefa efa misatraka sady le izy ty. Numero tsy fantako ty miantso aty. Aleo raisina ihany fa somba hikiala kolera ny miantso. Allô? Allô?
iza moa ilay miantso azafady tena isandono takizay tsy niraisana ndre fangano io vanitindray ny numéro an'lala ity taxi phone tsy hoe tsy te handray an'la fa tena somary sahirana kely tato ato ka eny tsy maintsy omeko ane ho any volan'la fa somary miandry kely fotsiny aza mba manao an'izany moa ranga fa sika ane mpinamana hatramin'izay dia lasa hoe famono kosa ve azoko tsara zany zao ary tsy hoe ara dia mamaraina fa tonga dia omeko daholo ny volan'la dia tsy asiana resaka tsony ny amin'iny ahoana milamina aleo menany koa ranga ny volan'ilay santy dia mba mena aloha zay mpitariko trosa amiko za koa moa tao anatin'izay 3 taona izay tsy nisy any klera sy ravelo tsony dia tsy afaka nihetsika tsony fa dia lasa ny trosa tsy zero ny endro kely anefa tena korona tanteraka indray izany raha omena ny sany daholo ny ambony dia ahoana ny atao Manso fa inona mbola ataonao aty efa nampandroso aho moa ianao dia androso tokoa mandeha any ianao mivoaka etsoko sécurité ianao ka inona ihany ary no ataoko ampandrosonao sa avoakanao fankatsy efa azonao zay nitadiavinao dia mbola inona indray nataonao aty afaka mipetraka kosa ngamba dia efa nilaza tsy anelingely latsony ianao dia mbola ninona ty indray tsy natao iraisana ela moa atao aminao fa mbola misy olona maromaro miandry ny hiditra ato miandry eo ivelany eo ka hovataniko ny resaka maro misy fahasahiranana kely io dia maninona dia saika mba ila vonjy aminao indray tsy hoe saika moa zany fa tena ila vonjy kely mihitsy kely tena kely tsy miresaka aminao tsony arangaty sady tsisy omeko anao tsony koa lasa ianao mivoaka eny ary fandeha zay mihitsy volotapitra kely ohatran'ilay teo ihany ty le sakosy kely nasianao an'ilay taloha teo alohan'ny fikatonany banky rariva tonga maka azy io tsy vanony ianao zao efa fantatrao ihany hoe inona no ateroko any amin'ny vadinao raha sainao mody maina eo rariva Andriamanitro inona re ty manjo aty fa tena inona koa nitafalatsaka tamin'le klerandozy iny ka nefa ny raha ny atsarana raha mihoatra amin'ny filoha tsy mba hoe any ampaladia any akory fa tena angamba dia any ambany korodina mihitsy tena ohatra ny azonody azanka tena tsy fantatro hoe nalainy sary zay ary ay sary entina anaovana santazy mba hakana vola be aty amiko le izy tena tsy raha le apeo Andriamanitra raha mbola tsy nisy raha nataoko miarabanao Andriamatotale marosoa ianao solofa mipetrapetra misaotra tompoko miantso anao fa lasa misy diso ny asa nataonao tao anatin'ny roa andro zay inona ny olana solofo marary angay ianao tsy dia tena hoe misy olana manokana tompoko ary tsy hoe marary koa fa ngamba somary reraka fotsiny atray ka ngamba tsy voatelo andro zay ianao niditra avy naka congé zavatra nandalo fotsiny iny tale ary raha marary koa ianao tsy anika manana dokotera tena miala tsiny tale manomboka zao dia hifantoka tsara tsy andiso afa-tsony ianao aniny tena hoe mpiasa modely amin'ny fahaizana sy fandrindrana ny asa ato mahagaga ihany tena mametoky anao atale fa tsy hiverina tsony notrandeny na zazany na tsapa fa hoe tena nisy diso ny zavatra nataoko ingefa enregistré sy envoyé le izy vao tonga saina ianao aniny efa voasafidy atotale any amin'ny masojo fa ianao tsy mety foana ka tsy mety satria le vadiko ny tsy mety andeha hiala eto Antananarivo
satria tsy tokony hanalavitra ny ray aman-dreny noho izy noho ny te-pahasalamany reniny. Misy koa an'ireo mpiasa ny ivelana Antananarivo no mipetraka irery any dia miakatra isaka ny farany herinandro. Azo atao tsara izany. Aleo ihany amin'izao aloha Andry Matotale. Milamina ihany ny fiainanay eto amin'izao na dia hoe mijanona ho gestionnaire fotsiny aza. Iza koa tia miavy te. Ay, izay izany aloha soloha fa afaka mandeha anao e. Allô? Raha ny tena izy dia tsy vitako ny mipetraka irery analavitra ny Florsanka. Fa ny zavatra ataoko aloha ato dia tena misy diso noho ity sotahiana tsy vaniny ity. Omeny amin'ny Flora ondreny sary mamofady le rana eskile reny. Dia ho izay angamba vao vitany aminay satria sady tsy anaiko moramora izy ny tsy anampy amitsy satria ny lehilahy amin'ny sary zoro aminy efa tsy tambo isaina. Laha mitateraka zao ny tahiry tamin'ny volako fa voatery nomena ny sotahiana tsy vaniny. Tena tsy matahotra an'Andriamanitra sy tsy matahototo izy Leclerc. Tena mbola misy olona miandry koa kay ato amin'ny lohan'ny birokoko. Mandroso ianao tompo. Wai, numéro en clair, tu m'as sorti. Allô? Allô? Sotahiana? Salut Ella. Salam. Inona vaovao? Misy blème mangano miantso andry? Afaka miresaka. Toy eny an-dalana mantsy Ella zany. Alefa tsy fameno ah. Nieritreritra fotsiny aho hoe le naman'la hoe raha maka samiasa en banque sao dia be resaka any amin'ny solofo any. So sendra miresaka ny nanjo azy le solofo dia hanondro an'la eo le raha maksa. Le rindray aloha tsy be tantara zany ka. Tena azoko antoka. Tsy be tantara izy ka ny tantara momba ny solofo tamin'la. Tsy maintsy barainga ao an-tsain'le solofo mantsy hoe ahoana ny fomba nalalan'la momba azy, ny fonenana misy azy, ny vadiny. Tsy misy atahorana raha ny amin'ny ramaksy sady za angamo nandeha tany amin'ny banky tsony ka. Antiako lazaina fotsiny dia oka tsy hifanoro raha misy fahatratrarana. Efa izay ny dina ny fanaovantsika hatramin'ny voalohany ange. Efa mambolana ange ny tsy noana tsony izay sy ramaksy. Ary aza miantso antsony koa satria opitehako ty plus ty. Efa nilaza fa tsy te hanao zavatra ohatran'ireny tsony aho. Farany iny. Baela. Andraso aloha. Allô? Allô? Tena nitapahany marina. Oay lehibe. Saika voatonan'ny fiara fa variana tamin'ity telefôniny ity. Tsy misy lako anao tsony koa anery Claire fa vitako rery amin'izay ny opération sisy. Sady zao tsy zaraina tsony ny vola. Tangilany sahady indray aloha ny ety amiko. Za koa moa tena nandany tsy nanisa mihitsy fa tena hoe vola tsy ny sasarana ara-baky teny tokoa. Azo amin'ny fanelingelina kely angery Flora fa mbola betsaka ny asako ato ah. Allô? Flora? Maninona? Misy lehilahy mihodio dia ho velan'ny vavady. Allô? Ohatran'iza? Misy volombava kely ny sokany. Aza atao hita mihitsy ianao. Ary aza mamory trano fa mety olon-drafo zany. Izay mihitsy. Idio avy any anatiny mihitsy ny varavarana rehetra e. Izay ary fa mbola be asa ato e. Bisous. Tena lesy bahiny izay misy volombava kely izay. Mbola inona ny an-trano kanefa efa mioeko azy daholo ny volany tadiaviny tetra. Eny, fantatro fa mbola manana sary afaka ohatran'ireny meny ahy ireny izy. Tetsoko polisy zany izy kanefa tsy maintsy ilaza ny antony. Dia tsy maintsy ho fantatro Flora ihany ny amin'ny farany. Raha hoe tsy nanome ny volany takiny dia hoe tokony handeha ho any amin'ny Flora izy. Fa zao aza efa tena gorona tanteraka inona indray ny tadiaviny. Tena mitady arahindray izany lohako izany ka.
fa tsy maintsy votaiko tsy misy diso reto asako leto. Allo? Andria matosolofo. Votaina ihany. Fa mbola mitady inona indray ianao e? Tsy manam-bola omena anao tsony afa efa reny tapitra ameko anao daholo reny vola rehetra. Tena dia kosa angamba ny farany. Fantatrao tsara fa ny zavatra rehetra tsy maintsy misy farany. Mba misy fahasairana anakely tsy napozina mantsy. Ramsia, fa nahoana moa izany hiantoko amin'ny fahasairana anao e? Samy manana amin'ny fahasairana ny daholo ny olon-drehetra. Samy mitady izay vahaolany avy any amin'izay misy azy any. Kefa nitady ary nahita vahaolana ane io e. Ianao ny vahaolako. Efa nikeko daholo izay nitadiavinao mba tsy isiany gidragidra. Ary fantatro fa nandalo tany an-tranonay ianao vao aingana teo. Ay, fa tonga taty aminao sady ny tatitra. Tsara zany fa zao e. Fa mba mila kely 10 tapitrisa fotsiny a. Alefako SMS avy eo ny numéro ana compte versenao azy. Maninona tsara? Fa aiza ny ahitako 10 tapitrisa Ramsia? Tadiavinao angalata zany. Ianao ihany ny malala an'izay ahitanao azy ihany ko. Fa miandry position hatramin'ny rafaka piso zay fa mazotoa ianao. Fa ahoana koa moa nahazoana ny numéro ako e? Teo aminay sklera nefa ny tsy misy ny famile numéro za mihitsy. Ary tena tian'lery le vadiny tonga dia narotsa ny vola 10 tapitrisa. Na dia ny lehilahy jamba kosa aza ve moa tsy ho potipotika amina tsara tarehiny ny vadiny. Araka ny fitenin'ny Claire azy izay dia normal raha hoe andovy vola izy satria tsy ho zaka ny ray saraka aminy vadiny. Somary mijerijery miafina azy ihany aloha fa hitako somary memay dia memay ihany ny dala. Dia miala tsiny aloha fa izay le hoe sy vo manodidina ko. Mansoinao commissaire Gilbert. Ao matsara izany fotoana zavatra tato izany. Ka arak'ireny efa nilazaiko anao tamin'ny telefônina teo ireny izy maty eo ambony sezany io ny hitanay ny maraina teo. Ny mpanadio trano moa nahita azy voalohany dia niantso ny gardien. Ary indray ny niantso avao maraina hoe tena maty atao ampiasana ato monsieur Solofo gestionnaire. Mety efa ora maro nahafaty azy raha izay fahitako azy zao Lazainy gardien hoe mijanona tao amin'ny parking foana ao ny tomobile nandritry ny alina. Fa tsy nataitra loatra ny zareo satria fanaony ihany miaro torety rehefa misy asa betsaka na manahirana azy. Fotoana mahabiasa anareo nga zao? Tsy tokony mbola ho biasa zay amin'izao fotoana izao Efa tafiaraka amiko koa ny dokotera ka aleoloha no ny asany izy dia fantatra ihany ny antony. Raha nisy namoana aloha izy tsy tokony ilamina be ohatran'izao ny biraony na ny taratasy aza milamina tsara daholo ireo. Ary efa mahalala an'izao tanana lavatra zao nga fianakaviana? Eny efa natsoina ity ihany aloha ny vadiny fa izany hoe mbola tsy tonga efa nalaina sary daholo ny atao amin'ny birao rehetra dia efa nalaina ihany daholo koa ny mety ho dia-tanana amin'izay zavatra tokony voaray. Fa aleo aloha izay sy dokotera zany andefa efa misy polisy nasiako miandro am-baravaranao. Tsy mbola misy mahazo miditra ato aloha mahazo toerana ianao commissaire? Misaotranao. Efa nisy vaovao hitanareo fe momba le izy? Razana moa iny hitanao hoe tsy azo tazomin'ny ela loatra iny dia tsy maintsy nalevina araka reniko. Ary tsy nasiana resaka petsaka satria mbola ao anaty fahoriana ny fianakaviany. Fa na dia izany aza tsy mipetrapetra potsiny izay. Eny na izay koa zange tato mba nijery an'izay azonay nijerena tato koa Araka ny taratasy nomeny dokotera no fizahana dia hoe pozona nahafaty azy. Dia rehefa ny fotorana akaiky izany dia namono teny izy pozona mahafaty eo eo no sotrony io. Zany kanefa raha niterena isotro izy tsy ohatran'izao mihitsy ny fipetrany teo ambony seza. Nisy olana nga taminareo tato am-piasana? Andriritsika izany hoe nisy olana kely an'sio. Eny
Nisy diskely ny zavatra nataony ary ny teneniko izy tampahatsorana nefa fa tsy hoe nivadravatra dia efa voalaminy tsara ilay izy avy eo. Izy koa ny olona filamatra eo amin'ny asa tsy maintsy nanady adiny vadiny koa mantsy izay izany hoe mikasika ny hoe nisy adiny fanaovana zareo ve dia nilaza ilay ramatoa fa nilamina tsara ny tokantranony sady tsy azo inona koa hoe fifamalimy vady no ahatonga mifaminotena ohatran'ireny. Arono ny caméra de surveillance ve nahitanareo ady taminy sy ny izay olona niraisiny tao ohatra? Polony isan'andro ny olona raisiny ato tena verenana injerena ny sary fa tsy nisy olona ny ady mihitsy le kamerako moa tsy misy micro fa sary fotsiny dia tsy fantatra izay resany eo. Hoy teo fa aza misalasala miantso ahy ianao raha ohatra ka misy zavatra tsikaritra reo mahakasika an'ity raharaha ty aza matory anao komisera fa tsy maintsy miantso anao kenasy dia aloha reloha ilozako anao fa niasa miandro koa birao tena mila ho zato taonina fa tsy maintsy alahatra tsara fotsiny ny fanatanterahana azy. Dia mazotoa indray komisera? Misaotra dia mazotoa koa ianao. Allô komisera Gilbert, monsieur Rachid ihany. Salama tsara ianao. Za koa efa miakatra nitohatra ho any aminao zao ko. Inona vaovao? Misy vaovao tokoa fa ianao moa zany efa tonga ihany dia miandry anao tao birao koa. Ok, efa eto andala tsara. Mansoa? Efa mahafantatra ny sekretera anao dia tsy manontany intsony izy ka. Ka mazotoerana ianao komisera? Saotra. Ka inona ny vaovao aty aminao? Misy vaovao tokoa. Izay mihitsy ny antsoko anao. Za koa manana zavatra holazainanao fa tenenao alohany ianao Ka zao rehefa nijerenay ny momba mitopoko lasolofo tato amin'ny ordinaterany dia izao ny zavatra hitanay tao. Naka vola folo tapitrisa ariary tao amin'ny kontiny izy tamin'ny iray volana lasa izay. Nalain'ny lela vola ireo vola ireo. Efatra andro tao aorianan'io dia nisy vola folo tapitrisa indray nalain'ny lela vola. Efa 4 arivo sisany ao anatin'ny kontiny amin'izao farany izao toy izany fa misy zavatra mahaliana azy zany zavatra lazainao izany? Dia afaka herinandro tao aorianan'io indray dia nisy vola 80 tapitrisa narotsany tamin'ity kontiny resahako teo ity. Ary ny tena loza dia vola ny client tantao amin'ny banky no nahodiny ka narotsany tamin'io konty io. Konty amin'ny banky aiza nandrotsahany azy io? Konty amin'ny banky na ihany raha ny tena izy dia mila taratasy porofo ny famondrana vola be ohatr'izany sangizy moa no nanao azy dia tsy nitaky an'izany tamin'ny tenany izy. Dia efa natsoinareo ve ny tompon'ilay konty? Natsoina tamin'ny telefona fa tsy azo tsony mihitsy hatramin'izao dia vy avy amin'ny entreprise iray mpanamboatra trano nentina nakana an'ilay vola 550 tapitrisa. Tena taratasy osoka daholo no nampiasaina. Eny mahandrasa kely izy fa tsy maintsy misy farany ny heloka rehetra ataony rehetra. Fa mbola misy 10 tapitrisa izany tavela tamin'ilay 80 tapitrisa. Ny tiako antaniana dia hoe mbola tsy nisoton'ilay olona ve? Raha mbola tsy lany mantsy dia tsy maintsy mbola hakan'izay ambiny ihany izy. Efa indroa izay no naka vola teny amin'ny gaby ka ho bloquenay ve le konty? Aza sakanana fa aleo haka vola ihany. Manamora ny fijokona azy zany. Fa ohatrinona moa zany ny vola farany azo alaina amin'ireny gaby ireny? Efa titsony no azo ny alaina indray mandeha. Ka tsy maintsy mbola haka ny ambom-bola izy zany raha azoko tsarako. Dia azonareo fantarina ve hoe gaby aiza no angalana an'ilay vola? Tsy ho toerana ray mantsy no hakany an'ireo fa tsy maintsy iovaova izy. Tsika atao indray mamantatra an'izay rehefa tena ilaina ka. Dia aza matoritory ary nareo fa raha vao hitanareo misy maka vola io konty io dia ilazao avy hatrany aiza ilay toerana fa andefa motara makany avy hatrany zao. Raha azonareo komandina avy aty aza ilay gaby mba tsy hamoaka vola vetivety dia tena vao maika tsara. Mazava izay fa asiako mpiandra raha manokana anao an'izay andro manalina. Mety zany ka izay raha aloha fa dia matoky anao mbola be ao ny asa ataoko aloha mba handeha aloha mila mailomailo ihany larosotaina fa salamanina tsindromandry avavy zany sika. Mety mihitsy aloha izao mandeha taxi moto na taxi be rehefa mivoaka.
Za koa ngamo maka mivantana an'ilay vola fa manan-karama bandikely. Eny bandikely efa azoko antoka aloha. Lazaiko hoe tsy mahita tsara ny masoko ka tsy mahita an'ireo marika eo amin'ny karta. Dia ny lavidavitra eny any miandry. Hatramin'izao aloha ny tsara daholo izay natao e. Raha mba fantatro kilera mantsy fa izao ny vokatra azo tamin'ireny sarina lain'ireny. Na milaza hoe io vazana izy ny vola tsy mahavehivavy a. Ary aloha apaka vola indray fa efa kely ny etỳ am-paosy. Allô, monsieur Rachedy? Voaraina ny fandronareo ny toerana nakany vola. Dia tovolahy kely izay nefa nakany vola tao tamin'ny nahatongavanay. Ary vehivavy efa nahazoazo taona daholo ny tao aorianany. Tsy tonga dia nisambotra azy izay fa narahanay fotsiny hoe aiza ny toerana alehany sy hoe hoaiza izy. Ka hitanay ety nefa efa voasitona nefa ny vola. Ka eo indrintsika. Niditra tao amina epibara ray izy a, dia nividy coca tavoahangy kely. Tsy nisotrony teo ilay izy fa nentiny mivoaka. Nisamboronay ary rehefa nisavaina dia tsy ilay numero nomenao tamin'ilay carnet iny no hitanay tao fa ny anazy. Hitanao any ve ohatrina ilay vola nalain'ilay pisoloky? Efa tetsiny nalainy teo e. Tara kely ve zay zany dia fa lasa ilay pisoloky. Efa nalefanay aloha ilay tovolahy satria rehefa nisavaina izy dia tsy nisy afa-tsy nalina ariary taniko. Fa nalainy daholo kosa mombamomba azy. So diary mba ho bloquenay amin'izay ilay compte. Raha vao ataonareo an'izay a dia tonga dia fantany fa efa misy manara-maso azy. Dia tsy ho hitantsony izy. Zavatra tokony ho lazaiko anao koa dia hoe satria tsy azonay tamin'ny telefonina mihitsy ilay tompon'ny compte a. Dia nalehanay tany an-tranony satria aty aminay ny fanamarinam-poninany. Dia nilaza ilay vehivavy fa raha sendra naka vola teny amin'ny gaby izy dia nisy an'ireny lehilahy nanao arovavy ireny. Nanao satroka bonisy solomaso e. Nampiseho antsy azy. Ary nandraho anazy hanome ny karta sy ny kody. Nilaza taminoa ny olona io fa efa nanara-maso azy efa ela. Ka mampandray ny polisy na ny banky dia hovonono ny zanany. Zany ve? Vinonareo no nalalan'izany? Vao andro any izay nafantatra an'izany e. Ary natahotra be ary ilay vehivavy dia niangavy anay mba tsy hanao ninonina. Satria ny zanany no ny ambony no volako. Manana zanaka vavy kely iray izy ary mbola tsy manambady. Tia anadiady an'io vehivavy io izay ahafantarana ny bikabika ilay nandrao anazy ko. Efa nanontanianay e. Tsy misy azoko lazaina ozy izy. Satria tsy hita mihitsy ny endriny. Za koa nangofotra be efa saika fanina no nitahotra ozy izy. Aleo fa alaiko any aminao momba ny vehivavy io. Satria mety avy aminy ahitana hirika momba n'ilay nandrao anazy. Aleo aloha mba hanao fiainana kely fa elo izay nijaliana izay. Mba eto am-pandriana indray aloha misotro sy mihinana. Fa nanontanian'ny polisy hono ilay bandikely nirahako naka vola farany teo. Izany hoe efa tsikaritra zara zany ny fisian'ilay fakana vola. So fa tsy nisy nahita tao amin'ilay pibara hoe sady nandalo ny adalany nandatsaka an'ilay vola sy karta teo am-pofoko. Lasa nividy zavatra tery amin'ny comptoir ny adala. Vao nivoaka ny fivarotana hono izy dia tatazan'ny polisy tao amin'ny arabe tao. Ary soa dia ilay vehivavy tompon'ny karta kosa ary nanao ny fitarainana tany. Raha ny tena izy aloha dia vehivavy tsy fantatra akory fa ndrahonako fotsiny hoe novonoko ny zanako raha miteny amin'izy ianao. Na ny kody fampiasan'ilay karta aza tsy novaina akory hatramin'izao. Mila fikafa indray aloha izany ny fakana vola. Allô, commissaire Gilbert? Miarabanao ilay matotale. Mianonao? Tena efa fahatsora ilay olona tadiavintsika fa tany Ambatolampy izy no naka vola e. Ary nisy fahatarana kely vao tonga aty aminay ny retoro milaza ny fisintomana vola tamin'ilay karta. Tena tsy nieritreretina indray izany nataon'izany a. Nametraka polisy manakaiky ny gaby rehetra eto
Antananarivo natao kay le maizina any Ambatolampy nandeha. Sy ianao zao hoe Roviana ny afaka mandalo aty fa nisy taratasy nosoratan'ny tompoko lahy hitanay tato amin'ny birao any tato. Ary misy resaka milaza ny fitrangan-javatra niatra taminy. Mokoa nanazavany ny antony namono ny tena. Zany ve? Aleo fa ho avy any zao dia zao. Eny ary fa miandranao ato foana. Ty le taratasy resahako taminao teo. Azafady hoe inona hono lazainy ato. Aleo fa vakiko mihitsy Andriamanitro fa inona ny fahotana taoko no navelanao izaka zavatra toy izao tiako tena tiako ny vadiko ary hitanao fa fandrika no natao tamiko fa sy nivonina ny anitsakitsaka ny vadiko efa nanombotra izany ary lasa nomena n'iny daholo ny tahiriko rehetra tiako sy ajaiko koa ny asako kanefa dia voatery nanao fahotana mahafaty aho nanodikodina vola mba hijanona ny resaka fampitahorany aho fantatra nefa fa tsy maintsy ho tratra noho izany aho na hoela na ho aingana andeha higadra aho ary dia fantatro koa fa andao amin'ny vadiko tsy maintsy ho fantany fa resaka fiarovana ny fisehoan'ireny sary mamofady reny no antony nangalarako efa nampitandrina ny andao ahy izy raha fantany fa mampirafy azy aho izay zavatra tsy ho ataoko mandra-pahafatiko ity lehilahy tiany nandrava tanteraka ny fiainako tsy nisy raha tsy nataoko taminy anefa ka hoe valifatiny nataony tsy tantiko ny zakany toy ny fiainako ka dia ho faranako androany ny fanaintaina ny saiko veloma mandrakizay ry vady malalako tena tiako indrindra eto tany malalaka amin'izay ny fanohizana ny fiainana dia nasiany sarin'olona ao ambadika lehilahy misy volombava kely eo amin'ny sokany rehefa niverenana indreriko sary azon'ny kamera dia ty asehoko anao ty ny olona mifanakaiky indraindra amin'io sary io tena tsara be no nataonareo alao mentiko reto fa apikariko ny olona mifandraiky amin'ity sary ty tsy moramora koa zany satria mitovy amin'ny tady fanjaitra ao anatin'ny lony mihitsy saingy manisy fanantenantsika marantsara dia izao tsy andefa filazana fampikaroana mba tsy hahamailo azy matetika koa ne tandevaka kely ataon'ireny mpanao ratsy ireny no atratrarana azy mba neko misera ka tsy maintsy misy farany zavatra ety ka aloha aloha fa ilozako indray ianao eny ary fa mirary soa tena ohatrany tsy misy toerana koa ato miparkinako amin'ny sary ato zany petraka eto raha ngaty fa zy antso avery zalahy raha misy tokony ny anak'izany azy manana fotoana amin'ny commissaire Gilbert raha sevoa mamso mampiso ianao indray matotale dia mipetrapetra sotranao commissaire mialatsiny aloha fa tsy dia mba lafatra loatra ohatra amin'ny birao anareo ny aty amin'ny commissariat tsisy olona nyzany fa raha malala ihany ny birao mpanjakany aleoloha isorokosa taratasy rehefa manelingelina anao ko tsy manelingely zany io ka zao miresaka le raha solofiny any metsoko anao efa roa volana zay ny lasa dia nasaiko nataon'ny polisy mpanina fifamoivoizana amin'ny telefôny zareo ny sarin'le olona karoana avy tany aminao efa maro ny tazomon-dralahy fa mitovitovy amin'le sary fa mifarany zao niananao dia nisy olona ray mitovy amin'le sary mihitsy saingy ny misy tsy tovizany dia zao le olona ny samboronay ato sola ny lohany ale teo amin'ny sary kosa matevim-bolo be raha azoko zany dia misy olona voasambotra
voalazanao efa nanadiady azy tato zay maly sy androany saingy manda foana izy ary milaza fa tsy fantano zany resaka lazaiko zany na hoe izy aza le olona karoana mety tsy anaiky mihitsy izy mazava ho azy ka nitsokanao dia nijery sao dia mba efa endrika efa fahitanareo mivezivezy tao amin'ny banky tany le iziko fa nazanona zany dia efa eo pelatanatsika aloha zany ny olon-ratsy satria tsy mipetrapetra-pony zay nandritra n'izay fotoana zay andasy loha mpanatsokonge le olona brigadier mba hoentikely aty ange le olona voasambotra maly maraina iny fa taiza ho aiza hoana izy mivoasambotra teny koronano teny misaotra brigadier io le olona lazaiko anao tadidiko le sary tena mitovy tokoa fa tsy mivolony araky ny karatrao dia Zotaina Rajomanana nanaranao manontany anao ampanajara farany andry matoa Zotaina mbola tsy aiky any ianao efa hatry malitsika mifandrina teto averiko foana commissaire fa tsy misy fantatro tanteraka mihitsy ny resaka ataonao amiko zao no izy nanao portrait robot zahay ka rehefa nasiana karazam-boly teo amin'ny sariny lohanao sola be io dia mivoaka ohatran'izao ka ahoana niendrika olona mitovy ene ka tsy vitsy angamo tsy efa nysavainareo daholo ny taratasy rehetra taty amiko misy sariko maromaro tao ary efa ela any eny tsy misy volontsony ny fividianana solovolana e tsy mila ordonnance avy any amin'ny dokotera akory fanontaniana farany fantatrao ve madame Flora Flora tsy mahafantatra Flora mihitsy tsy milaza ninina amiko mihitsy zany anarina lazainao zany Solofo no anarany vadina le mpiasa amin'ny banky mivoaka tamin'ny gazety hoe namony tena efa bolana ratsy zay eniko ihany le hoe mpiasa amin'ny banky fa tsy tsaroko loatra dia ampafantariko anao ary na dia hoe tsy fantatrao loatra aza le madame Flora fa efa nanara-diam-badina miakoatra koa madame io ahoana nanina tsara hoe commissaire inona moa ny mahataitra anao amin'izany vehivavy tsy fantatrao akory araka ny lazainao teo fa maty nanina ho ny vehivavy io commissaire namony tena ohatram-badiny le ramatoa andray Flora malalako Flora le tiako indrindra eto an-tany zany hoe mifankaty amin'ny madame Flora zany ianao tena vera commissaire matoko ve anao Flora miaiky ny eloko nataonao amin'izay zany ianao eny inona tsony mony amiko tsy misy tikany amiko tsony ny fiainana Flora nahoana ny nandao tsy miteny tamiko kosa ianao tsara rehefa mivavanao miaiky ny eloko nataonao ka zao ny tena izy nanintona ny sainay ny fananam-bolan'ny madame Flora tamin'ireny fandevenana ny vadiny ireny nanetriketrika mihitsy ny fikarakarany fandevenana ny vadiny ary nampanontany anay hoe volona avy aiza daholo efa ela izy voasambotra ary efa niaiky ny eloka nataony niaraka taminao ka efa nipigadrany izy amin'izao fotoana izao tsy azoko zany no hoe tsy matindray zany izy voalazanao efa migadra izy saingy tsy mety milaza ny anarana sy misy ny fonenana izay namatsy vola azy izy tena mafava tena olona tsy vaniny ianao commissaire moramora ihany ianao iza moa zao tsika ny tsy vaniny eto mifandrehanao fotsiny azany mba iaiky fa tsy maty akory ka izy miandro ny fitsarana azy any ampondry izy zahay koa tsy afaka mitazanao eto amin'ny violon fa dia androany ihany ianao dia mandeha fampanoavana anjaran'zareo no mahita an'izay tokony atao anao fa vitatreo ny adidinay tena tanteraka ihany ty le teniny kolera mitandrema ho izy fa efa ny babo ny sasinay izay sy raha veloko ny zavatra rehetra atao ozy izy tsy maintsy misy varana makavadin'olona zany ianao io efa eloka mampigara sady zay indrindra nisy olona namoniny ainy noho ny nataonareo dia madame Flora zany nanomianao renseignement momba ny fiainany Solofo mikatona tretra amin'izay zany ty raharaha ty mba milamina amin'izay kosa tsika ndray matotra le
sady ny zavatra rehetra tsy maintsy misy farany. Zay indrindra. Brigadier entany amin'izay io. Record FM nanolotra anao teo tsy maintsy misy farany. nosoratany Eli Relax. Arliva ary mampionina mofy lain rakotoarso ilaina zoto no nanome aina ny tantara. Landray feuille inana totosa miarfi. Tsy maintsy misy farany.